Ratsy ediny Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoko. Ry Andriamanitra resanaka fanamasinao, mitsoaka sy midera amin'ny voninahitra anao zahay, fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia venana trapam-jena, tratrindray izao andro anio izao. Tsaokanao izay mankalaza anao, mivoninahitra anao, fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Andriamanitra izay manana tokoa fandarana tsara ho anay tsirairay avy. Anefa eo ilay fahavalo izay fahavalonao raha teo, mitady ny fomba rehetra hamelezana anay. Sofa ny fahefanao tokoa dia nomenao Jesosy ahafahanay manohitra izany. Ho tafioneranao fainao masina izay Jesosy malala mba natanteraka ny sitrakao ary mba niretsy ilay fahavalontsika. Avia fanay eo tomera ty anatinay. Dia mamindra fo aminay ka melany elokay. Sasambranao sarobidy mo afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra ary tetary amin'ny danazany fainao masina izany amin'ny atropehana rehetra. Mpandrindreso ny feonao izay tompo amin'izao maraina izao mba ho voninahitra ao. Inaranao masina tsy manakira avy Nazareta, Jesosy Kristy avy Nazareta, no azony manisy mangataka izany vavaka izany. Misaotra ray malalo. Alleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny ravana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ampifaliana no afahana mitondra ny hafatry ny tompo antsika amin'izao andro anio izao. Anokatra ny fotsika isika mba handre izany tenin'ny tompo izany. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Maty toko fahaenina ny andininy fahatelo ambin'ny folo, Matthieu 6:13 sy ny Hebreo toko voalohany ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo, Hebreo 1:13 et 14. Amen aran' Jesosy. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafay anay amin'ny ratsy. Fa anjeliza no mba nilazany hoe mipetrahy ao ny tanako ankavanana, ambaram-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Tsy fanahy manompo va izy rehetra, ny rahana hanao fanompoana ho an'izay handova famonjena. Amen. Hoy Jesosy, tsy mampino ny vavaka hoe manafana amin'ny ratsy. Nampianatra anao aho fa mitondra hery lehibe izany rehefa lazaina amiko amin'ny finoana, indrindra fa ny fanahy izay tena mahafantatra. Ny hatsaran'ity vavaka ity dia ny mamaly ratsy amin'ny lafiny rehetra izany. Ny ratsy eo amin'ny fanahinao dia resy, ny ratsy eo amin'ny fahavalo dia resy, ny ratsy eo amin'izao tontolo izao aza. Rehefa mivavaka manohitra ny demoni tokoa anao dia manao safidy fa zava-dehibe ny fototra mba ampanakaiky anao amin'ny fikasako ho an'ny fiainanao. Manome alalana ahy izany mba hanisy ireo zavatra tsy sitrako, mba hanitsy ireo zavatra tsy sitrako ao anatinao sy mifanohitra amin'ny fahamasinana manokana. Tena tiako ity vavaka ity raha toy ianao ka ianao izay ankonako sy mpianatro ampiasa izany amin'ny finoana lalina, finoana bebe kokoa ary ampiasan'izany matetika. Mamaly ny faharatsiana amin'izao fotoana izao izy io fa ny vavaka filaharan'ny fanoloran-tena dia mandrakotra ny tontolo andro manontolo. Amin'ity trango ity dia tsy maintsy manontany ianao miaraka amin'ny fandraisan-dahatra voamarika. Zao mantsy tsy raha mirenireny ny sainao rehefa mivavaka dia mila averina indray ny ampahany amin'ny vavaka izay tsy nifantohanao. Ny fikasana no tena zava-dehibe ary izany dia vavaka rehetra. Fa indrindra rehefa
mikasika ny fanoherana ny fahavalo. Ny tiako ambara ho ny tompo dia izao, ny hoe manafany amin'ny ratsy dia vavaka mahery vaika tokoa, ahafahanao mandresy ny ratsy rehetra ao anatinao sy eo amin'izao tontolo izao ary eny amin'ny fahavalo. Misy angovo mantsy lehibe ao amin'ny vavaka manohitra ny ratsy, satria ny saha izay mivoaka avy eo aminao ary mamelatra fefy fiarovana manohitra ny ratsy. Ireo anjely mpiady dia miandry fatratra hirotsaka eny an-tany-piadiana. Jereo matetika izy ireo, fa mandinika anao izy mba ahitana raha hitanao ny zavatra mitranga ao amin'ny fanahy. Ary raha toa ianao ka hietsika hiady sy hikatsaka ny fanampian'izy ireo, mila mamaly amin'ny fankatoavana ianao, satria raha ny marina dia mila miankina amin'ny herin'ny tomponao ianao fa tsy amin'ny herin'ny tenanao. Ary ianao dia afaka mangataka fanampiana amin'ny anjely mpiambina, amin'ny anjely mpiady, ary afaka mangataka amin'ny tompo ianao mba andefasany izany anjely masina izany. Eny hanampy ianao ny anjely mba ahafahanao manatanteraka ireo adidy aman'andraikitra saninao, hanoherana ny ratsy ety amin'izao tontolo izao. Efa nilazaiko tokoa hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Izao famantarana izao narak'izay mino hamoaka dia amin'ny minarako izy, koa dia amin'ireo dia anisan'ny anjely efa lavo. Noho izany ananao fahefana ny anjely. Ary izay no voalaza tao amin'ny Hebreo hoe tsy fanahy rehetra manompo an'Andriamanitra fa izy rehetra ny rahina hanao fanompoana ho an'izay tsy maintsy handova famonjena dia nareo izany. Ny rana ny anjelin'Andriamanitra hanao fanompoana ho anareo izay handova ny famonjena. Noho izany anjaranao ny mivavaka amin'ny tomponao mba handefasany ireny anjely ireny hiaro anao amin'ny ratsy, hiady iraka aminao. Iraka tokoa izy ireo ary voatendry, azonao tsara ny mangataka amin'ny tomponao ny fanampian'izy ireny. Araka nolazaiko matetika miandry anao izany, miandry anao mba ho tapa-kevitra ny hangataka fanampiana sy fanavotana avy amin'ny tomponao. Manaraka izany dia efa nomeko anao ny fahefana ary efa natolotro izany. Mila fandavan-tena sy vavaka mifantoka izany. Eo amin'ny zavatra ara-panahy dia tsy maintsy mahafantatra ny herin'ny zavatra izay eo amin'ny tontolo anao-panahy ianao. Manao ahoana ny fankahalana an'ireo izay mitanisa ny soratra masina, nefa miorina amin'izany ny fahefana, mitanky ampitsahatra sy ala amin'ny fanafiany. Noho izany ny ten'Andriamanitra dia natoina dia aoka eo am-ponao sy eo am-bavanao mandrakariva. Tsy mba nesoroko taminareo ny fanahiko fa ao aminareo. Zaho dia eo aminareo mandrakariva. Zaho koa dia mihaino ny valiteninao sy ny fangatahanao rehetra mahakasika ny fanoherana ny ratsy. Na izany aza dia ny fahaiza-manao izay afaka mivoatra dia atolotra anao. Raha toa ianao ka manery tena mandrakariva ka mangataka amin'ny tomponao hery, dia omenanao izany fa hitombo hery tokoa ianao
manoloana ireo ratsy ao amin'ny fanahinao, eo amin'ny fahavalonao, ary koa eo anivon'izao tontolo izao. Azoko tsara ny sainao sy ny toetranao fa aoka hanana izany faharisiana hiady amin'ny ratsy izany mandrakariva ianao. Tsarovy fa mandalo fianarana izany, mandalo fetezana ny anohitra ny ratsy rehetra izany. Izaho no mpampianatra, izaho koa dia ampafantatra anao momba ny zavatra rehetra rehefa manontany ianao. Rehefa mandeha amin'ny faritra misy ady ianao, dia tsarovy fa misy eritreritra na fahatsapana ratsy mitranga eo aminao, fotoana izay mila fifantohana izany. Midika izany fa eo anatrehan'ny ratsy dia ilay fahavalo mila hifantohana tsara. Tsarovy fa tsy miady amin'ny fomandra tokoa ianao, fa miady amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Tandremo ry voromahilalako, ry olony tiako, fa ny fahavalonao dia tena toy ny liona tokoa, izay mirenireny, ary ianao ny sakafo manaraka raha tsy mitandrina. Ampiasao amin'ny anarako ny fanomezana izay nomeko anareo mba hamonjy anareo. Noho izany, manomboka amin'ity andro ity, raiso ny fahefana izay nomeko anao, satria vavaka efa nampianarako anao ny hoe aza mitondra ny amin'ny fakampanahy, fa manafana amin'ny ratsy. Izany fahefana izany no ahafahanao manohitra ireo fahavalo rehetra na aiza n'aiza misy azy, na ao anatinao na ny ivelany eny. Tomoera tsara ho tongotry ny tomponao, mianatra ary ihany koa mandray ny fahefana. Mandehana momba anao aho, isan'andro, isan'ora, isa-minitra, mba hara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Hoy Jesosy avy any Nazareta. Saotra Tompo, ampatsevina aminay tokoa fa ianao dia Andriamanitra velona sy miasa ary mpandresy. Andriamanitra izay miazona anay amin'ny tanakavanan'ny fahamarinanao ka manatanteraka ny asanao eo anivon'izao tontolo izao izay mila vonjy. Izay nantsoina taminaranao, nataonao fitaovana mahery vaika, ampahomby ny asanao, handresena ny ratsy hatramin'ny fakany. Volavolay izay Tompo hanatanteraka izany. Atanjaho izay mba ho mpianatra mpanoa mandrakariva ny teninao. Amboary izay mba tsy handeha amin'ny herin'ny tenanay fa handeha amin'ny anaranao dia ny fahefanao. Jesosy Kristy avy any Nazareta. Saotra Jesosy noho izany fa manoatra no mpandresy izay amin'ny alalan'ilay tianay dia ianao, ary tsy maintsy hisy eo ny voninahitra ao amin'ny fiainanay satria nataonao zahay ho miaramila tsara izay tsy mifaningotra amin'izao tontolo izao fa mifamatotraina aminao dia hijoro mpandresy mandrakariva amin'ny androm-piainana rehetra. Mankasitraka mankatelina indrindra Jesosy noho izany dia aoka ny fahamasinany ny mpanomponao tsara ray avy mba ho arovany, mba tonga ny herim-panahy ahafahana manohitra ny ratsy rehetra na ny aty anatinay, na eo amin'ny fahavalo, na eo amin'izao tontolo izao. Saotra Jesosy amin'ny zavatra rehetra, dia ao anao ny voninahitra ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa mitahy anay mandrakariva any ianao dia hiaro anay, mampamirapiratra ny tavana anao Tompo dia mamindra fo aminay ary dia manandratra ny tavana anao manomena ny fiadanana mandrakariva sy mandrakizay. Saotra Jesosy mandalo.